Hebreo toko faha 110. Inona no atao hoe finoana? Hebreo toko faha 110 ny andininy voalohany hatramin'ny 13. Ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Fa izany no nahatsara laza ny Taolo. Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Ohatry ny finoana. Hebreo toko faha 110 ny andininy 4 hatramin'ny 11. Finoana no nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara no ny ankaina, ka izany no nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra no nanambara ny amin'ny fanatitra nataony, ary amin'izany na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Finoana no namindrana ny Enoka tsy hiara-ny fahafatesana, ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra. Fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahin'Andriamanitra izy. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Finoana no nanamboarany Noa samby fiara hamonjenany ankohonany, fa natahotra izy rehefa notoron'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra tsy mbola hita. Koa izany no nanamelohany izao tontolo izao sy nahatongavany ho mpandova ny fahamarinana araka ny finoana. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hianga hankany amin'izay tany ho azony ho lova, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay halehany. Finoana no nivaininy tany amin'ny tany izay nolazainy teny fikasana, toy ny any an-tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaaka sy Jakoba, mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy. Fa nanantena hahazo ny tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra no tompo marika sy mpanao izany. Ary nasara aza dia finoana koa no nandraisany hery hanana anaka rehefa nitsaja azy izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanomeny teny fikasana. Koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty no niavian'ny maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy eny lavitra eny izy, ka ravoravo ny arahaba azy, dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy. Fa izay milaza izany zavatra izany dia maneho marimarina fa mitady izay ho taniny izy. Ary raha tahiny na hatsiary ny tany nialany izy dia ho nahita andro hiverenany. Fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny dia ny any an-danitra. Ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra hatao hoe andriamaniny, satria efa nanamboatra tanàna ho azy ireo izy. Finoana no nanaterany Abrahama any Isaaka raha nozahan-toetra izy. Eny, ny zanan'ilay tokana no nateriny ilay efa nandray tsara ny teny fikasana, dia ilay nilazana hoe avy amin'ny Isaaka no hantsoina izay taranaka ho anao. Genesis 1:20. Fa nihevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza, ary ohatra ny avy tamin'izany no nandraisany azy. Finoana no nitsofany Isaaka rano any Jakoba sy Esau ny amin'ny zavatra ho avy. Finoana no nitsofany Jakoba rano ny zanaky Josefa roa lahy rehefa ho faty izy, ka nivavaka izy niankina tamin'ny lohany tehiny. Finoana no nilazany Josefa ny fialany zanak'Israely rehefa ho faty izy sy nanafarany ny amin'ny taolany. Finoana no nanafenany ray aman-dreniny Mosesy azy 3 volana raha vao teraka izy, satria hitany fa zaza tsara izy ary tsy natahorany ny didin'ny mpanjaka. Finoana no nandavany Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Nifidy izy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra, toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny fanaratsiana ny Kristy ho harena be lavitra noho ny zavatsoan'i Egipta, sady nijery ny famalian-tsoa izy. Finoana no nandaozany any Egipta, ka tsy natahorany ny fahatezeran'ny mpanjaka,
fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy. Finoana no nitandremany ny Paska sy ny famafazana ny ra, fandrao hahatratra ny azy ilay nandringana ny lahy matoa. Finoana no nitana ny ranomasina mena toy ny mandia tany maina zay manandramany Egiptianina ka dia voateliny izy. Finoana no nampirodana ny mandan'i Jeriko rehefa nihodidinina hafitoana. Finoana no tsy nahafaty ny Rahaba janga niaraka tamin'ny tsinino satria nandray ny mpisafitany tamin'ny fihavanana izy. Ary inona koa ny ho lazaiko fa ho lany ny andro raha milaza ny Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jefta aho, Davida koa sy Samuela ary ny mpaminany izay nandresy fanjakana tamin'ny finoana, niasa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan'ny liona, namono ny fidedadedanafo, afaka tamin'ny lelatsabatra, raha nalemy dia nampatanjahina, tonga nahery tamin'ny ady, dia nampandositra ny miaramila ny firenena hafa. Ny vehivavy nandray ny azy efa maty, fa natsangana ho velona indray. Ary ny sasany nampijalijalina ho faty, nefa tsy nety nanao zay hahafahany mba hahazony fitsanganana tsara lavitra. Ary ny sasany niaritra fanesoana sy kapoka mafy ary fatorana sy tranomaizina koa. Notoram-bato izy, notsofaina, nalay-panahy, novonoina tamin'ny sabatra, de nireny ny tafy oditrondry sy oditrosy. Efa lao, ory, fa diranovana, nefa izao tontolo izao tsy mendrika ho nitoerany akory. De nireny tany anefitra sy tany atendrombohitra sy tany anjoy ary tao andavatany izy. Ary reo rehetr'ireo, na de efa nahazo laza tsara noho ny finoana aza, de tsy mba nandray ny teny fikasana. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika, mba tsy hatao tanteraka ireo, raha tsy efa mby eo koa isika. Uzuna,